fahamarinana manandratra ny firenena dia amin'ny fifaliana trano ray a ry ava-malala ao amin'ny tompo no ionanao aminao indray amin'ny alalan'izao fandaharana eto amin'ny fahita lavitra izao ary dia miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manonona ny fiadanany ho amin'ny olona tsirairay. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Midera sy mankalaza manome voninahitra anao zahay. Noho ny amin'ny nitahirizanao anay ary dia mbola nahatratra indray izao fotoana izao ary zany dia noho ny famiramponao izay tsy nahalany ritra anay avaozinao isan'andro isamaraina. Afanay manambara fa ny fahasoavanao no matoy izao anay ary dia misaotra indrindra ry tompo dia mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany helokay ary ny rany Jesosy Kristy tompo ane no anadio anay mandrakariva ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary raha andinika ny teninao ifampahery indray amin'ny alalan'ny teninao izay amin'izao fotoana izao dia ny fanainao masina no hiasa manan-kery eto ry tompo anendry ny lelan'ny mpanomponao anokatra ny vavany ary midera sy laza ary voninahitra dia ho anao ray zanaka fanay masina irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ivavahanay. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra izay hodinintsika dia izay voarakitra ao amin'ny epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty. Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo ka ny andininy voalohany sy faharoa ihany. Rehefa hita dia mivako toy izao zany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny amin'ny fiemorana any amparany ihany zay no sasy teny mialohan'ny texte. Fa aoka ho fantatrareo izao fa ny amparany ihany dia isy andro mahory fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavinavina miteny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina atreo ihany ry havana. Amen. Hojerentsika manokana ilay ampahanteny hoe ny olona ho tia vola any amparany ihany. Ry havana ny andro fahagola dia tsy nampiasana vola fa zavatra natakalo zavatra no nisy ilay ambara amin'ny teny vahiny hoe système de troc. Fa rehefa nitombisa kosa ny mponina eran-tany ary nitombo koa ny filan'ny zanak'olombelona dia nanano sarotra ny fampiasana ilay système de troc hanika voatery nikarika fomba hafa ny olombelona ary dia teraka ny système monétaire na ny fampiasana vola na vola vy zany na vola taratasy. Vola zay ambara hoe moa amin'ny teny arameanina mamona zay nanabeazana any Jesosy Kristy zany teny zany fony izy mbola zaza. Ry havana rehefa nisoloina système monétaire le système de troc dia azo ambara hoe lasa moramora kokoa ny fanakalozana. Misy hatrany koa moa reo ezaka ataon'ny tompon'andraikitra samihafa na eo anivon'ny firenena iray zany na ao anatin'ny firenena maro ho fanatsarana ny firindrany ny fifampirarahana isorohana ny fanolanana ary misy ohatra ny fifanarahana ara-baritra sy ny sisa vao tsy ela dia napetraka ny foto-kevitry ninona ny varotra tsy miangatra sy marina na lay ambara amin'ny teny frantsay hoe commerce équitable kanefa dia misy mandrakariva ihany koa ny lesoka ateraka ny fampiasana vola. Anika raha nyresaka ny amin'ny vola Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Luka toko fahaenina amby folo. Luka toko fahaenina amby folo dia hoy ny teny nampiasainy eo amin'ny andininy fahasivy. Mamona tsy marina. Profo fa misy endrika tsy fahamarinana fifanambakana misy an'izany foana zany ao anatin'ny inona ao anatin'ny fitantanana fampiasana vola fiodinan'ny vola sy ny fifamezivezeny ry havana. Fa izao koa nanao fampitandremana hisenjana tena henjana Jesosy raha nanao lay toriteny lavabe teo an-tendrombohitra. Fatatsika zany ohatra ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matthieu manomboka eo amin'ny toko fahadimy mitohy amin'ny andininy fahaenina ary miafara amin'ny andininy toko fahafito ary eo amin'ny toko fahaenina eo amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo dia izao no teny nambaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'ny tompo. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany
ary ny anankiray ho tiny na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoiny tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo izy tamin'ny fampianarana tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo manambara inona moa zany teny zany ry havana inona no antony nitenena ny tompo io teny io satria izao no niseho ry havana rehefa ny vola no nampiasaina lasa nahazo vana tao anatin'ny fiarahamonina lasa nahazo toerana lehibe makadiry eny amin'ny sehatra rehetra mahakasika ny fiainana manontolo ny vola lasa nahazo fahefana nahazo pouvoir lasa ny baiko ny fe ny fiainan'ny fiarahamonina araka ny voalazan'ny mpitoroteny ao amin'ny mpitoroteny toko 10 eo mpitoroteny toko 10 eo amin'ny 9:7 sika dia mahita izao teny izao amin'ny anarany tompo ataony laolaozy izy ny hanina ary ny divay no maharavoravo ny aina dia hoy ny toyny hoe ary ny vola no ahazahoana ny zavatra rehetra ny vola no ahazahoana ny zavatra rehetra ary isika malagasy aza moa dia manana fitenenana samihafa ny vola ny maharanga ny vola ny hozatry ny fiainana ary rehefa misy olona zay voahilikilika na anatin'ny ankonana ny fianakaviana eo nivon'ny fiarahamonina satria manina tsy manam-bola tsy dia manan-katao dia hoy ny fiteny mahazatra antsika ny omby mahia tsy le lafi ny namany zany hoe ny olona manam-bola manan-katao ihany ry havana no tena afaka mihetsika manao zavatra goavana ary tsy nandray ara moa dia alaim-panahany iny anjakazaka misetrasetra mihitsy ary arakaraka ny vola eo am-pelantanan'ny olona no hahafany manao ny sitrapony ohatra mihinana karazan-tsakafo samihafa mafilotra mividy karazana fitafiana izay mampitenona ny halafosan'ny vidiny manangana trano finenana mijoalajoala sy voadidina vavahady vy arovana mpiambina maro miaraka amin'ny alika masika maromaro ary ny fahazahoana mitety moa mitsangatsangana manerana izao tontolo izao dia mandeha ho azy ary efa tsy mahafeny filany ny olona ny mpanan-karena satria tsy ampy tenin'Andriamanitra ivelomana tsy misy tenin'Andriamanitra ao anatiny dia teraka sy mitombo ao am-pony ny fitsiriritana hanika zay jeren'ny masony dia tiany hananana avokoa ary rehefa io fitiavana vola am-karena io moa ry havana no mibahana eo amin'ny fiainana lasa fomba mahazatra aza ny maninona mitsetitra ny hafa ary misy mihitsy aza sa mandika lalàna ankitsirano zao miray tsy kombakomba amina tompona andraikitra dia lasa manao tsy fahamarinana kolikoly risoriso sy ny sisa fa ny telany loza ry havana dia izao nanararaotra niditra tao anatin'izany fampiasana vola izany satana na sisy satana tao am-po tao an-tsaindra olombelona fa afaka manao asa ratsy tsy azony saina maneritreritra ny olona rehefa eo am-pelantanany tokoa ity mamona tsy marina ity ary dia iny tokoa le olona manina ho ianao satria voalohany aloha tsy tea lalàn'Andriamanitra sy ny didiny dia lasa mahavita zavatra tsy ampoizina mampiasa mamona tsy rariny tsy marina mampiasa vola tsy toko tsy foroana zay tsy fantam-piaviana matetika manao fafikatrana an'io mamona tsy marina io satria aninona andeha hifaninana ho manam-pahefana ambony eo amin'ny firenena mampiasa mamona tsy marina ary tsy nanara miaraka amin'ny osika sy ny alabato ary rehefa tonga eo amin'ny familiana ny fiainan'ny firenena le olona mbola fanangonana vola man-karena trany zany ny tanjona imasony araka ny teny dia mbola jerentsika indray mpitoroteny ihany no miteny an'io mpitoroteny toko 5 hoy ny 9:7 vako toy izao amin'ny anaran'ny tompo mpitoroteny toko 5 9:7 izay ty vola tsy hety ho voko vola ary zay fatra-pitiarena be tsy hety ho vokon'ny fitombon-karena mazava be zany rehefa malala ao amin'ny tompo saingindrisy fa ao anatin'izany eo anatrehan'izany dia zara raha mihinan-kanina ny piray tanin-drazana ary ny ankamarony aza dia manino ianao
milentika ao anatin'ny fahantrana lalina hanika ho iny voalaza ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny marka ohatra marka toko fahaenina ao marka toko fahaenina eo amin'ny 17 dia zao no hitantsika amin'ny anarany tompo no amakytsika n'izany ary no niala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka onena azy fa takany ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro Jesosy Kristy rehefa mahita ny fantran'ny olona dia onena eny ry havana miteraka fahadisom-panantenana sy ratrapo ho an'ny mpiray firenena ny fiantraikan'ity fitiavam-bola zay nahatonga olona vondron'olona olombitsy milomano ao anatin'ny fananana mivangongo eny ao reo olona lasa nanan-karena tampoka ary nitarehin-javatra ratsy sy mampalahelo tak'izany aza rehefa mianaka eo anivon'ny firenena mety mamadika mihitsy ny kolotsaina ary ohatra ho antsika malagasy dia toa lasa mahazo vanange ankehitriny ny hoe aleo verina veritsikarakala-pihavanana toy zay veritsikarakala-mbola ry havana eo amin'ilay toriteny zany nataon'i Jesosy Kristy amin'ny Matio Jesosy nge tsy miteny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy Satana ny olona ozy izy tsia ny fanompoanan'ny Satana no tsy fanompoanan'ny Satana azafady ry havana tsy ny fanompoanan'ny Satana no lazain'i Jesosy Kristy fa fanompoana inona vola fanompoana vola Satana mantsy dia fantatsika fa anjely ihany anjely nivadika niaraka tamin'ny Lucifera dia navarina avy tany an-danitra fa ny vola zay antsoina zany amin'ny teny arameana hoe mamona io no amplahariny Jesosy Kristy amin'Andriamanitra tak'izao zany ry havana mamona Andriamanitra ary profo zany fa tena lasa naka ny toeran'Andriamanitra ny vola lasa nilahatra amplahariny tompo nilahatra amin'Andriamanitra lasa nisolo ny toeran'Andriamanitra nangalatra nisandoka ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra ninona lay mamona tsy marina eny ny vola indreno nivadika ao Andriamanitra ivavahan'ny olona topoin'ny olona ametrahan'ny olona ny fitokisany ary averina indray fa Satana ihany nge Lucifera Satana sy ny devoly firongony ihany nge miasa ao ambadika izany famporosinan'ny olona aninona hanompo vola izany hanika rehefa nisokatra ny masom-panahin'ny apôstôly Paoly taorian'ny fivampony sy ny fivantsaina mahery vaika tao aminy taditsika moa rehefa nifanena tamin'ny Jesosy Kristy izy antalana ho an'ny Damaskosy ka afaka nandinika tsara nandinika ny baiboly sy ny fizotry ny tantaran'ny fiarahamonina satria ny apôstôly Paoly koa moa ry havana fantatrao fa filôzôfa dia tena hitany tsara fa ny songona tokoa ny fitiavan'ny olona n'Andriamanitra ny vola ny solo ny toeran'Andriamanitra tao am-pon'ny olona ka ho indrindra ny fanambarany zay vakitsika teo Timoty 2:1-10 ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra fampitandremana mazava zay miantefa amintsika ihany koa izany ankehitriny ry havana ary tena aseon'i Jesosy miariary fa tsy avy fa miara-dalana ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fanompoana ny vola mifanipaka tanteraka izany ry havana noho izany tsy maintsy misafidy isika zanak'olombelona indrindra isika milaza hoe kristianina zany hoe mpanaradian'i Kristy mila manao safidy mazava ary hentitra isika indrindra isika kristianina verina indray misafidy na ho tokapo tahaka ny siny zany hoe tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra irery ihany dia lay Andriamanitra ny baiboly atolotsika an'Andriamanitra irery ihany ny fontsika ho lasa fonenana mahatamana azy mahatamana ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ary ny tenantsika manontolo hatokana ho tempolin'Andriamanitra sy ny fanahy masina na sanatry ny vava hanompo any mamona tsy marina ianao fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra izany ve no ekenao anjaka sy anapaka amponao raha izany dia hivarotra ny fanahinao amin'ny Satana ianao ry hava-malala
mampatahotra fa lasa mandavolona maro ity fitiavam-bola ity am'izao andro ankehitriny zao. Ao anatin'izany a ny kristianina maro ireo manana ndraikitra ambony eny anivon'ny fiangonana samihafa ary ireo kristianina zay manana andraikitra moa eny anivon'ny firenena dia tsy hita ho tenena intsony ny fanompony any mamona sy marina. Mampalahelo ry havana fa ataon'ny satana miraikina mihitsy mikaraikina ny sain'ny olombelona no ninona ny fitiavam-bola hanika satana sy ny devoly firongony no mahazo laka sy mibaiko adinony tanteraka Andriamanitra sy ny didiny. Miafona tsy kelikely ao anatiny ny fahatahorana an' Jehova izay voaloham-pahendrena. Ary raha miteny apôstôly Paoly fa Kristy ho izy no antony havelomany ary koa antony havelomany mpino kristianina, ny olona kosa fatotro ny fitiavam-bola dia ny vola no antony havelomany. Ary mandeha ho azy ny fangalarana kely ny andoana lehibe ny hafarana. Ahoana moa zany? Zany hoe manomboka amin'ny fangalaran-damba ho an'ny mpanjaitra, fampiasana mizana mitongilana tsy marina ho an'ny mpivarotra, fangalarana tanin'olona ho an'ny manam-pahefana sy ny sisa, ary tokana ny tanjona fahazahoana fanangonana vola arena miavosa, fandraofana vola ka na mifanaovana osika risorisin-tsolotra ho isika kolikoly, filokana any amin'ny casino, famakina banky, fanaovana kidnapping, eny famonoana olona toy ny mamono lalitra aza dia tsy mampaninona velively. Rehefa ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra no mamatotra ny olona ry havana dia tsy maintsy lasa mila lao fahotana izy. Eny miosina vary lavo ao anatin'ny fahajambana ara-panahy tanteraka ary lasa mahavita asa matsy ravina izay tsy ho vitan'ny olona mazava saina miaina ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ry havana, rehefa ny fitiavam-bola ny manery dia lasa manendry miboboka zava-mahamamo sy zava-mahadomelona ny olona mba haninona hanana ny fahasahiana. Ataony inona? Fahasahiana hoentina manao ny asa ratsy rehetra. Ary asa nafiry taona lasa ry havana fa voalaza fa nisy mpivady mbola tanora izay nahavitana ninona ho ianao? Nikapa tamin'ny famaky ny lohan'ireo ray aman-dreniny mba halasa azy ireo ho mpandova avy an-trano malagasy. Ry havana, inona ary no azontsika atao? Tsika olombelona manoloana ny fahasimbana mahatsiravina, manoloana ny fahotana mahafaty, afitsiko fitiavam-bola, fototry ny ratsy rehetra io. Tena misy ny azo atao. Santionany ihany ireto ho tany saina ireto. Voalohany indrindra fibebahana, fahatsiarovan-tena, fiekena fa mpanota ary fanapahan-kevitra fa hiala amin'ny ratsy fanao ary tena hiverina amin'Andriamanitra. Ampiditra ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana handray azy ho tompo sy mpamonjy ary mpanjaka Jesosy irery ihany miaraka amin'ny fanahy masina. Faharoa, fianarana manome, manolotra vola maimaim-pona, manome ary tsy miandro takalony. Satria Baiboly dia manambara fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mianatra manome isika. Eny, mila manao fanazaran-tena ara-panahy ny olona tsy mba mahay manome maimaim-pona ry havana. Ahoana hoy ny bokin'ny Obolana 2:12 eo amin'ny andininy 420 amin'ny anaran'ny Tompo. Misy mahafoy ozy izy nefa mitombo fananana ihany, fa misy fatra-pihitra kanefa malahelo ihany. Fahatelo, fampiasana io mamona tsy marina io hoentina mahazo sakaiza araka ny tenin'ny Kristy Tompo vakitsika ao amin'ny Luka 2:12 eo amin'ny andininy 7. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza mba ho raisinareo any amin'ny fonenana mandrakizay anareo rehefa lany izany. Zany hoe ampiasaina ny vola atao inona? Hitomana ny olona tsy mino, gentlis. Asaintsika izy ireny ohatra hoe hisakafo any an-tranontsika na any amin'ny toera mpisakafoanana any velany zany dia ararotina rehefa misakafo eo ny manontany azy hoe ianao ve mba mahalala ny fiafaranao rehefa miala eto amin'ity tany ity ohatra, na ihany koa manao fety ianao satria
misy tsy fantatro hoe fahatserovana tsingery-taona eo nivan'ny ankonana ny fianakaviana dia asainao zany ny fianakaviana ka raha hitanao fa mbola misy izay mbola tsy manana an Jesosy mbola tsy nateraka indray dia eo ihany keo anao no manararaotra ny fotoana. Fa efatra, mampiasa vola, mampiasa io mamona tsy marina io hananganana trano fiangonana ivorian'ny mpino kristianina, zany hoe hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ho takiny any an-danitra araka ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Mampiasa mamona tsy marina ho fanampiana ihany koa fiveloman'ireo mpanompon'Andriamanitra matianina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ry havana, betsaka ny azo ampiasaina ny vola sy fananana ary fantaro fa mpitantana fotsiny any angesika gestionnaire ary mbola ampamoana eny fa na ny karama fivelomantsika aza ry havana Andriamanitra nge ny tompony araka ny Salamo 4:20 eo amin'ny 1:2 dia itsika tsy anjery zany tenin'Andriamanitra izany. Any Jehova ny tany zay rehetra ao aminy, zao rehetra zao sy niponina ao aminy. Ary koa ny teny nampitondrainy Jehova Andriamanitra any Agai mpaminany ao amin'ny 2:2 eo amin'ny 5 manao hoe ay ny volafotsy, ay ny volamena hoy Jehova tompony maro. Ry havana, ny olona misafidy ny fanomponany mamona manao safidy ratsy, manapoizina ny tenany, manao safidy mahafaty, tsy misy mampiavaka azy reny amin'ny olona mamono tena. Misafidy lalany mankany amin'ny fahaverezana mandrakizay miaraka amin'iza amin'ny Lucifera, Satana, Belzeboba sy ny firongony, olona misafidy ny fahafatesana. Fa ny olona misafidy ny fanomponan'Andriamanitra kosa, olona manao safidy tsara. Takan'izy, takany Solomona mpanjaka tadidinao, rehefa nanontanian'Andriamanitra izy ny amin'izay tiny, dia inona nangatany? Tsy nangataka vola izy, tsy nangataka arena, tsia, fa endrena fotsiny ihany nangatany. Kanefa tena nankasitrahan'Andriamanitra zany fangatahany Solomona zany dia tsy hoe nomen'Andriamanitra fahendrena fotsiny izy, fa nomen'Andriamanitra ihany koa arena sy fananana be ary voninahitra sy ny sisa. Ary fantatsika ry havana fa Testamenta taloha dia olona 3 ny tena nomen'Andriamanitra arena miavosa sy fananana, dia tsy iza zany fa i Abrahama sy Solomona ary Joba. Ry havana, ny olona misafidy ny fanomponan'Andriamanitra dia misafidy ny famonjena maimaimpona nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Misafidy ny famondrampon'Andriamanitra sy ny fahasoavana, ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra, ny hery ny fanahy masina. Eny, olona mifidy ny fiainana be dia be omeny Jesosy Kristy, ary indrindra ny fiainan-danitra maharitra mandrakizay. Rehefa malala tadidinao ve nambaran'i Josoa tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro, fidinareo anio izy izay hotompoinareo, fa raha izasy ny ankonako dia hifidy an Jehova, hanompo an Jehova izahay. Ary ianao rehefa malala ao amin'ny tompo, mba ahoana? Enganie zany afatra ny tompo izany hanosika antsika, hanao safidy tsara, hiteraka, ary tsy safidy tsy hiteraka nenina fa hitarika antsika mianakavy, handova lay Jerosalema vaovao. Tia tolontsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny hery ny faherezana. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay tsara indrindra. Tsy mba manery anay tokoa ianao, fa mampisafidy malalaka anay mandrakariva. Rehefa nanome anay ry Tompo ny afatrao ary ny fahazavan-tsaina ihany koa, azahoanay misafidy malalaka ary manao safidy tsara. Koa dia engany ry Tompo, ny malagasy rehetra eto amin'ity tanin-drazana ity, amin'izao andro izay fahitana fa antombotra tokoa fiverenanao eny amin'ny rahon'ny lanitra, mba hisafidy tsy sanatry ny fanompona any mamona tsy marina, fa ny fanomponanao Jehova Andriamanitra ray zanaka fanahy masina rery ihany. Dia misaotra sy mankasitraka anao ry Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ry havana, tapitra indray ny fandarantsika, koa dia manao velomanao ho tahin'ny Tompo, veloma indrindra Tompo. Fahamarinana manandratra ny firenena.